Ny zarazara tanteraka ny fomba fijerin'olona ara-politika taoriny ampamoaka izay nataon'ny Tahina Razafinjoelina ny 12 Novambra 2024 lasa teo. Ho an'ny mpanohana ny antoko-tiako Madagasikara, mpanaradiana Andriamatoa Marc Ravalomanana dia mahita fa feno fankahalana ny ampamoaka izay nataon'ny Tahina Razafinjoelina. Tahotra be loatra ny kandidat Tojo Ravalomanana ireny rehetra ireny. Entina anodikodinana ny saim-bahoaka, anodikodinana ny safidim-bahoaka. Ho an'ny pomba ny fitondrany any Rajoelina kosa mahita fa proof mitohaka amin'ny tenda fa tena mpanakorontana ireo avy amin'ny fanoherana. Iara mahita ho izy ireo fa miady an-trano ny ao amin'ny antoko-panohitra. Ho an'ny pomba ny Tahina Razafinjoelina sy ireo manana fijery tsy mitanila dia mahita fa ampamoaka milaza zava-misy marina ireny entina natsarana ny fomba fanaovana politika eto amintsika. Tsy misy fankahalana, tsy misy fanenjehana, ary tena ankasitrahana ny fasahin'ny Tahina Razafinjoelina ny joro ny lazany marina. Ndawary. Taoriny fandarana manokana izay nataon'ny Tahina Razafinjoelina tamin'ny 12 Novambra 2024 lasa teo dia tsy karitra fa maro dia maro olona nanaraka iny fandarana manokana iny. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia nahazo 1600 réactions, 787 commentaires ary 370 partage. Afaka zaraina roa samy hafa ireto commentaire 787 ireto. Ndao rahantsika amin'ny ankapobeny zany. Ho an'ity pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity dia mahita fa fanodikodinana saim-bahoaka no ataon'ny Tahina Razafinjoelina. Hoy izy hoe tsy azonareo manipulena intsony ny Tananarivo. Any ambanivohitra lavitra be any anareo raha andrebireby fa tsy eto. Tsy ho azonareo mihitsy Antananarivo. Hoy ity pomba ny Andriamatoa Marc Ravalomanana anankiray ity hoe le izy aloha na marina na diso aiza ny preuve. Lasa nareo tampoka indray no lasa mitaky fahamarinana ve? Nefa nareo no nalefa ny fanjakana ampisaraka ny vatony mpanohitra dia manome laka ny kandidat ny fanjakana. Satria efa fantatra fa timy tsisy aharesy zany raha eto an-tanà dia zarazaraina ny vato. Efa vakina fotsiny rangaha fa azalalovina ny vahoaka. Ho an'ity anankiray ity kosa tsy te hanao resaka maro. Hoy izy hoe lasa angano ilay tantarainao, lasa alako be ty olona ity. Ity anankiray ity kosa commentaire tena lava indrindra tao amin'ny pejin'ny Tahina Razafinjoelina ary pomban'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ity olona anankiray ity. Somary lava dia lava ny resany fa afaka fitinina amin'izao ny tiany resahana. Manana lahelo amin'ny antoko timma i Andriamatoa Tahina Razafinjoelina matoa manao vidéo lava be io hoy izy. Ilay resaka hoe fifanarahana sy fanolorana kandidat ho an'ny timma sy ny resabe rehetra izay lazain'ny Andriamatoa Tahina Razafinjoelina sy ny herim-po fanosehana ny antoko-tiako Madagasikara izay nataony dia efa taloha zany. Fa efa pejy vaovao ny ankehitriny ary politika vaovao. Noho izany hoy izy, ankehitriny afaka milaza fa fahavalinao ny timma rehefa dinina tsara ny zavatra rehetra lazainao. Somary hafa kely ity fanohan-kevitra anankiray ity. Hoy izy hoe tsy mety ho any manasa lamba eo mason'olona. Iray ihany ianao sy Andriamatoa Marc Ravalomanana fa aza mihatsara velatsy eo. Saika hifidy anao ihany aho fa saingy kivy. Fa tsisy azon-damosina ianao. Tsy mendrika hitondra vahoaka dia ataovy ao izay ataonareo mianakafy. Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ity commentaire anankiray ity. Hoy izy hoe saika hifidy anao aho fa kivy indray aho ry Tahina amin'ity indray mitoraka ity. Saika mitovy amin'izay ity commentaire anankiray ity. Mahay raha nareo reto raha nisany zany ve dia hitolona ihany sy hanohitra zareo timma. Mandainga ianao ry Tahina, aza manaratsy olona eto. Alefa Tojo Ravalomanana, zahay tanà dia tsy miala aminao. Ho an'ny reto sasany reto kosa dia tsy te hanao resaka maro. Ny azy ireo tsy misy afa-tsy hoe alefa Tojo Ravalomanana. Ary tena niverimberina tao amin'ny pejin'ny Tahina Razafinjoelina ity commentaire mitovitovy ity. Ny pomba fitondrana kosa dia mahita fa tena proof mitohaka amin'ny tenda izao rehetra izao fa tena miady an-trano ny avy amin'ny fanoherana. Proof mazava izao hoy Paul Rabary mpanohana ny fitondrana fa tena mpanakorontana tsy mendrika hitondra ny tanàna Antananarivo ny avy ao amin'ny fanoherana. Ny azy manokana dia nandresy lahatra ny vahoaka hifidy ny Arlala Ramanantsoa. Satria hoy izy Arlala Ramanantsoa dia olona madio, tsy manana dossier maloto, tsy tia korontana, manana vina ary mpiaradia amin'ny fitondrany Andry Rajoelina. Ity tanànantsika ity tsy afaka volena ao anaty korontana. Jerevy tsara ny olona manakorotana lasa miady an-trano izao. Ny olona manana fisainana manakorotana manenjika olona
rehefa tsy hitantsony zay enjehana satria tsy misy azo any enjehana ny kandidatsika tsy mbola nanao politika io olona madio io ny fahombiazana avy amin'ny heriny fa tsy avy amin'ny zavatra hafa mihitsy dia inona ny farany mifanenjika izy menakavy ary ny fahatelo tsy maintsy olona tikisana ny filoham-pirenena no afaka mampandrosana Antananarivo isika efa nifidy filoham-pirenena dia tsy maintsy olona mifandray-saina manana ny vina mitovy amin'ny filoham-pirenena fa raha tsy zany ny filoham-pirenena teo akaty ry zareo teo akary ka izay ny amaranaky ny teniko ilazana hoe ry Antananarivo isika zanaka Antananarivo mila mirahina tsy mila mizarazara satria efa akaiky sy efa tazantsika eria ny fandresena. Ho an'ireo olona mitovy fomba fijery amin'ny Taina Razafinjoelina na mpanaradia azy io na ireo izay manana fomba fijery tsy mitanila dia mahita fa tena manana fahasahiana i Taina Razafinjoelina ny joro ny lazany marina manoloana izao tsy fahombiazany avy ao amin'ny fanoherana manohitra ny fitoram-panjakana manao zavatra tsy mety. Araka ny hitantsika amin'ity commentaire ity hoy ity namana anankiray ity hoe ny fahitako ny resaky ny président Tahina teo dia ny hoe mila sahy mijoro mifanampy sy mifanohana ny sampanohitra ary misy zavatra tsy mety ataon'ny team matoa misy tsy fahombiazana ao ka mila renina fa izy tsy mandray ny team ho fahavalo. Hita taratra tao amin'ny commentaire atao ihany koa ny pomba ny filoha Andry Rajoelina toy ny Toavina Rabe hoy izy hoe zao ianao vao mahalala ny Ravalo manana izany fa ny tenako dia efa ela fa machiavélique tompoko izany Ravalo manana izany na izy na ny taranany. Hoy kosa ity anankiray ity hoe mila olom-baovao i Antananarivo ary amin'ireo candidat misy eto Antananarivo amin'izao dia Taina Razafinjoelina no hitako fa manana fahavononana sy hevitra ary asa avitany anarana Antananarivo. Fotoana izao anovana ny tantara hoy izy mila apetraka ny hoe ny Ravalo manana ny Rajoelina. Raha dika amin'ny fomba malalaka izany dia ny hoe mila apetraka amin'ity fifidianana ity hoe sady tsy pombany Andry Ravalo manana no tsy pombany Andry Rajoelina. Somary hafa kely ity commentaire anankiray ity hoy izy hoe ny mampalahelo dia tsy misy miraharaha akory ilay resakao nanitsy ny Taina Razafinjoelina zany. Zara raha misy miaino nefa raha video olona mitomany lehilahy be dia be no mijery. Maro dia maro ny commentaire tao amin'ny page fa ireny ihany no notsongaina teto. Naneho-heviny manokana Papa Lala mpanolo-tsaina municipal ampamoaka milaza marina ireny hoy izy entina hanatsarana sy anitsihana ny fanaovana politika. Marihana fa filazana ny marina ireny fa tsy fanenjehana olona. Candidat ho ben'ny tanàna Taina Razafinjoelina ary hitako ao anatin'ilay izy sady variana ny talanjony fa hita tokoa hoe tena mpanabe le rangahy satria tena raha ny eny ny olona mety nieritreritra hoe ampamoaka manao ahoana ny teny hitranga eo ay tena fanatsarana ny fanaovana filazana ny marina ary ny politika tena tsy fanenjehana olona anankiray no nataony fa tena milaza ny zavatra any amin'ny maha-olombelona najanony tany ny tsirairay fa tena fanazavana ny zavatra misy marina ka inona moa ny tadiavina fa tsy ny marina ve rehefa tsy mifanenjika ianao ay le izy tena zay le teneniko hoe politika mampandroso ny Taina Razafinjoelina satria avao anatin'ilay fiarahana izy ary vatona sonotry ny tany fa na dia tena ilaina reny ampamoaka nataony reny filazana ny zava-misy amin'ny maha-olombelona amin'ny fiarahana fa tsy eo mampanabe azy. Resy lahatra tanteraka amin'ny programme rasan'ny Taina Razafinjoelina satria nahoana tsy hisy intsony ny vola tokony very eo an-tanàna Antananarivo. Naneho-heviny manokana ihany koa i Arjon Tina Marcel SGMFM Antananarivo hoy izy hoe misy fomba fanaovana politika mila ovaina eto amintsika, mila mampianatra isika ary mila masahy mijoro. Voalohany indrindra aloha ny fanaovana politika eto Madagasikara tena misy tokony ovaina satria nanomboka tamin'ny 2010 dia efa niova ny fanaovana politika
lasa kolotsain'ny fifanenjehana, lasa kolotsain'ny tsy fifanarahana intsony, fa rehefa izano eo dia tsy maintsy za foana. Zany hoe miteraka disadisa-piaramonina. Ka inona le tokony hovaina aminay? Ny tokony hovaina zany dia ny toe-tsaina entina anaovana politika ary ny fomba fifampiresahana amin'ny olona izay hiara-ny politika. Zany hoe mila fanabeazana ny fanaovana politika. Misy fiteny manao hoe mpivady hono tsy miaraka raha tsy mitovy ny toetra. Dikan'izay dia zao aminay Tahina Razafinjoelona mazava be mpampianatra. Ary ianareo mpanao gazety mihitsy koa raha no mahatsikaritra ireny ary miteny an'izao ambetindresaka zao hoe ao anatin'ny atoko hoe MFM moa dia be dia be ny mpianatra sy ny mpampianatra. Noho izany tena masabary mahity kitoza mihitsy ny anay ambanitry Tahina Razafinjoelona satria mampianatra izy, izay koa mampianatry ny olona ty anatin'ny politika. Rehefa nijerenay vina amin'ny hoe Antananarivo numerika, amin'ny fampandrosoana ifotony ny fanamboarana ny zavatra rehetrarehetra izay ilain'ny vahoaka ny fotony, fampandraisana anjara ny olona, ivondrona, ifampatoky ary ifanampy ao anatin'ny zavatra sarotra, dia hitanay fa tsy salasala Antananarivo renivohitra. Naneho ny heviny manokana ny iray tamin'ireo diaspora Fransa dia tsy iza zany fa Hary Razafindrazaka. Mahita izy fa tao anatin'ny fanajana tanteraka ny nanehoan'ny Tahina Razafinjoelona ny ampamoaka izay nataony ary tena isorina be dia be izy. Fanampin'izay mahita izy fa tena marary mila fanasitranana ny fanoherana. Ilaina tena ilaina ny fijoroana amin'ny famarinana nataony Tahina Razafinjoelona hoy ity mpaneho hevitra politika ity. Feno fanajana tanteraka ny zavatra ny sasana Tahina ary nahajainao ny sotoavina mahamalaga sy atsika ary isoroko anao zany ary angamba mino fa marina ireo namana timma zay niahihary hoe anao inona indray Tahina dia manaiky fa tsy araky ny eritreretin'ny zareo ny zavatra nresanao. Na izany na zany ary nefa dia nresanao ihany koa ny zavatra marary ao anatin'ity fanoherana ity. Marary ny fanoherana ary mila sitranina ny fanoherana ary ny zavatra voalazanao reny dia zavatra efa nolazainy efa hatramin'ny ela fa fantatry ny rehetra fa nikobokobonina foana. Zay nefa mety mahatonga an'ity fanoherana ity tsy mety hoe matafavoaka baolina mihitsy na resaka fifidianana zany na ady amin'ny alabato zany tsy tafavoaka mihitsy ny baolina. Napetraka atao mihitsy ny député 73, napetraka atao mihitsy ny hoe isa zany nametraka ny premier ministre Tsay izay mbola premier ministre ny Andriamatoa Rajoelina androany iza ary napetraka atao ary narary tamiko reny fa maninona atima fa dia tena ny ministèren'ny agriculture sy ny ministre ately tsy misy ministèren'ny souveraineté ny malaina nefa ny timo no isan'ny hery matanjaka be indrindra afaka nametraka ny zavatra tokony napetrana. Tsy resaka betsaka ako fa marary ny fanoherana ary mila fanovana. Ny zavatra ndraisanao teo dia mampieritreritra fampieritrereta no nataonao fanajana ary isoroko anao ary androana dia faly satria tena tsy nanenina mihitsy ahako nisafidy ny hiaraka aminao anohana anao amin'ny fifidianana. Naneho ny heviny manokana ihany koa i Jork mpilalao horonan-tsary ity namana anankiray ity. Raha ny amin'ny manokana dia tena zava-dehibe ireny fasahin'ny Tahina Razafinjoelona mijoro milaza ny marina. Tsy mora hoy izy ny mijoro amin'ny famarinana ary mila fasahina. Ny zava-misy dia zao mety ho alan'olona, ankahalain'olona ary enjehin'olona ny olona milaza ny marina. Fa raha ny amin'ny manokana dia tsy mampanina azy raha enjehina amin'ny famarinana fa vonona izy ijoro anohana ny Tahina Razafinjoelona satria olo marina, olona madio fo ary vonona ampandrosa ny tanàna Antananarivo. Hitan'ny Tahina Razafinjoelona dia hitako izy hoe tena samijoro na dia betsaka raha ny olona miteny hoe tsy mety reny ataony ireny fa jereko anefa hoe ilay fahasahiny miteny ny marina, ilay fahasahiny mijoro efa zava-dehibe izay. Ny tanindrazana ny tena jerena kokoa dia hijery ny tanindrazana ihany koa za miala tsiny tompo lasy tompo vavy
mialatsiny ho an'ireo olona zay ataoko hoe namana tao anatin'ny atoko zay misy a fa mbola hoe misy fotoana ilaina ny fanapahan-kevitra dia anisany manapa-kevitra ankehitriny a tsy miady aminareo a tsia ary tsy manana fahavalo eto dia ny fahantrana ihany ka etya dia miteny hoe mankasitraka ny tahina Razafinjoelina anisan'ny samy-teny ary anisan'ny samy-joro dia eto koa ny tenako ijoro sy iteny tsy aka fahavalo ny mpanohatra tsia mbola manohatra foana fa ny fahavalo dia ny tsirariny eto Madagasikara ny fahavalo a dia ny fahantrana ny fahavalo dia noho ny fanaovana ampimamba ny arenan'ny Madagasikara ny fahavalo dia noho ny fisiny hoe maninona ny ray isan-jato a noho ny fensily amin'ny 90 ny arena eto Madagasikara noho izany mbola hijery foana ny tena tsy haiko izay mety ho teneninareo misy ny anenjikana tsy mampaninona izany fa tadidio ihany koa fa tamin'izany fotoana izany a tamin'ny 2 arivo taona lasa nisy zany Jesosy Kristy nanenjika ny Jesosy Kristy daholo anie ny olona fa aizy Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao raisina ho toy ny Andriamanitra mihitsy izy ka misy fotoana zany ianao efa mijoro amin'ny fahamarinana dia tsy maintsy misy foana ny olona nenjika anao fa saingy ny masaka ao an-tsaina dia hoe ny fahamarinana foana. Amin'izay resaka fanenjehana zay nivoaka tamin'ny fahanginany ny kandida be ny tanànan'ny antoko tiako Madagasikara avy eo ampita tafika kandida Rado Raparawelina mitaraina izy fa enjehin'ireo mpiray antoko aminy izy raha lazaina fomba hafa dia zao ny olona avy eo amin'ny bureau politika ny tiako Madagasikara ihany no miezaka manaratsy azy te hamotika azy ary te hamingana ny firotsako fidiny azo lazaina ho izy fa tena mercenaire mpanimba avy eo amin'ny antoko tiako Madagasikara ireo mpanimba olona ireo ho izy ary saika mitovy tsy misy valaka amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitry mpanakanto-bodo milaza izy fa tena misy virus ao amin'ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao ka mila fanovana mila fiovana fa na dia zany ny safidy ny anohana tahina Razafinjoely izy satria hitany fa olona manana fahasahiana ary manana vina ampandroso ny tanàna Antananarivo efa naratsika teto ny fanehoan-kevitra maro samihafa taoriny ampamoaka izay nataon'ny tahina Razafinjoely tamin'ny 12 Novambra 2024 lasa teo tao anatin'izany ny fanehoan-kevitra General Désiré Ramakavelo fanehoan-kevitra Bodo fanehoan-kevitra Kotelela Maitsoambo sy ny sisa ndao averintsika arahana kely zany nivoaka tamin'ny fahanginany Kotelela Maitsoambo manoloana ny ampamoaka izay nataon'ny tahina Razafinjoely tsy manakambara firy izy amin'ny renireny satria anisany efa nivoizany resaka zany tao amin'ny pejiny izy nandritra ny fotoana lavalava izay hoe Ravalomanana no mpamadika ny tolona hatramin'izay ary Ravalomanana no fototra mamotika ny fanoherana fototra mampatanjaka ny antoko TGV fototra mampijoro sy mampatanjaka ny fitondrany Andry Rajoelina no amafisiny ny ampamoaka izay nataon'ny tahina Razafinjoely tamin'ny fifidianana 2024 nanaiky ho resy Andriamatoa Marc Ravalomanana satria no tambazana zavatra maso ho azy toy ny hoe tsy kitihana ny orinasany tsy resahana ny momba ny hetra izay tsy voalohany ary avela malalaka izy amin'ny fandraharahana izay ataony hitany rehetra taratra tamin'izany lasa filohan'ny mpanohitra i Andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa nanaiky ny ametraka ny Andry Rajoelina ho filoham-pirenena ny taona 2022 ary ny fipetrahany Andriamatoa Marc Ravalomanana teo amin'ny filohan'ny mpanohitra no namotika ny fanoherana satria tsy tena mpanohitra izy fa saritsarina mpanohitra ny tamin'ny fifidianana tamin'ny 2022 dia nanaiky resy Ravalomanana satria mitambazana misy dilana tao zany hoe tsy kitihana ina moa zany ny orinasa Ravalomanana ny trosany Ravalomanana amin'ny fanjakana sy ny inona koa moa zany de avela manao ny business malalaka izy saingy ekeny ny résultat zany ny Andry Rajoelina miakatra filoham-pirenena de izy zany apetraka hoe izy no lehibe ny mpanohitra mba monopoliseny zany le resaka inao zany fanoherana de raha vao misy fanoherana tady mafimafy zany io de anjaran'ny Ravalomanana no mibahana an'io izy mpanohitra nefa tsy manohitra mihitsy ny tena marina
tsy manohitra mihitsy izy a tantarainy izy moa taina Razafinjoel en vidéo non détail rehetraretra mikasika ny zavatra mandalo Madagasikara hatrany amin'ny 2013 raha valomanana ny tena fosotra tsy manjary amin'ny io resaka politika io ary izy mamono atsika i fitondrany Rajoelina iny hoe tsy matanjaka be araky ny ataony amin'izao fotoana izao raha tsisy raha valomanana miaraka tsikovakomba aminy ary zay ny tena olana raha ohatra nahazo dila tany ambadibadika tany raha valomanana dia mipetraka izy hoe tena ina moa zany za tsy miditra politika tsy hanohitra tsony mbola hafahafa mbola azo ekeny zavatra zay fa izy mitsangana ho mpanohitra nefa tsy mpanohitra zay ny tena fitaka hoavana ho an'ny vahoaka. Ankoatr'izay nitodika manokana ho an'ireo fanatika ny team na fanatika n'Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nosingan'ny manokana tamin'izany i Fidèle Razarapiera sy Maître Hanitra. Nitodika manokana tamin'ny tanora team ihany koa izy mba ho tonga saina manoloana ny famoahana ny tena zavamisy eto amin'ny firenena Ikotrila Maitsoambo. No amafisy indray mandeha tsy matanjaka io fitondrana ny Rajoelina io fa politika maloto lalaovin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no mampahazo aina azy no mampatanjaka an'ity fitondrana ity. Itodika amin'reto bandy team reto mivazavaza ohatrany an'iny ireny fanatika ohatrany an'iny ireny opa tsy opa anao raha manakihana ny team ohatrany olona dala ohatrany olona mamindrombony le bandy ny team reo nefa i Ravalomanana sy ny team ny tena mpamadika mampilentika n'izao firenena izao. Magnino mahatonga ny andro Rajoelina mizesta be reny mizesta be amin'ny décapotable zetrehatra satria tena manjaka tanteraka izy narigeny ny opposition tsisy raha inan'izay opposition zay tiany atao io zany anao autoroute izy autoroute na firy miliara zay ve no ino hoe priorité ny gasy ny ranson raha tsisy ny pompe raha tsisy dia tsisy mihitsy député nizaniza manohitra an'izany fandaniam-bola be tamin'ny resaka inona moa zany Kianjam-Barea 4 millions d'euros nefa nantsasany akory mahavita kianja manara-penitra doatra zany fandaniam-bola rehetrrehetra io zay tiany andro Rajoelina atao dia mipasy satria tsisy opposition mihitsy noho n'inona noho ny fanarahana ambadika ataony Ravalomanana amin'ny fitondrana ao lazainy taina Razafinjoelina dolodolo malalaka tsara ka tsy haiko inona indray mbola azo cozine lisany team le betem-bavy eto inona mbola azo lisany cozine surtout zavatra manome lagy dia tony idelina kely be zesta tay ohatrany io nefa alika kely ny Ravalomanana tsisy lavana azy na ry anitra reny mandroborobo foana amin'ny Ravalomanana isan'andro fa Ravalomanana tena fosotra mpamitaka firenena mpamitaka ny ina moa zany ny mpanao politika rehetraretra. Ankoatr'izay nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa i Generaly Désiré Ramakavelo tsy manakambara firy manoloana ny ampamoaka nataony taina Razafinjoely izy fa vao maika nanoana iny fihetsika iny izy satria ilaina tena ilaina ny fanaovana ampamoaka raha ohatra ka efa tafahoatra ny fanaratsiana sy fanosoram-potaka. Raha ohatra ka mangina manoloana ireo tsirariny sy fanaratsiana dia heverin'olona fa marina ireo tenenin'ireo mpanaratsy ireo. Inoana fa ny fanaovana ampamoaka no mety ampiova ny fanaovana politika eto amintsika ary manosika ireo mpanao politika maloto hiala amin'ny fomba ratsy. Manokana ilaina tsy tokony amena mahazovahana ny ataontsika hoe fisalasalana satria lasa miteraka zavatra hafa mihitsy amin'ny fahitan'ny olona anao. Hitanao fa zao rehefa motra anao ka mangina eo anatrehan'ny tsirariny sy ny fanaratsiana dia verin'ny olona hoe marina ny tenenin'ilay olona manaratsy anao dia hoy aho hoe raha miaina ny fahamarinana ianao dia tsy maninona mihitsy ataovy ary ampiova angambany fomba fanaovana politika eto Madagasikara fanaovana ampamoaka tsy fifanendrena fankalana fa hoe anova ny fijeriko ny fanaovana politika eto Madagasikara amatra-piasany aloha dia manantena satria ny azy tena hoe tsy rendrarendra fa zay ahasoa amiko zany tena zava-dehibe mihitsy ary mino fa hitazona ny teny nomeny ary izy zay miteny zany inge mba fataro ihany iny hoe inona moa no zavatra azo lazaina hoe mampiavaka ny olo io ny manam-pahaizany
fa tsy hoe olona be vola fotsiny ary ny olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana manam-panahy ary ny olona mpanam-panahy mandatanteraka miteny omi amiko zay fotsiny fijeriko azy fijeriko azy a amin'ny mampanabe azy zay ny tsara. Eto Mpamarana dia miverina amin'ny fototra hijoroan'ny politika ny Taina Razafinjoely isika. Raha naminy manokana dia tsotra sakrifisy sy etika ny politika. Arak'izany ilaina dia ilaina ny mitondra fanoherana tena izy ary mahasoa ny vahoaka, mahasoa ny ity Madagasikara malalantsika ity. Heriko indray misy fifanajana ao tsy maintsy ifampiarana ao ny olona rehefa misy fanapahan-kevitra tokony raisina dia ifampiresao fa tsy fitapitahana. Zany ny zavatra marina daholo teneniko anareo zany ny politika dia sakrifisy. Nanaovana politika hatramin'izay dia sakrifisy. Fa rehefa hitanay kosa hoe misy fanontaniana maromaro tsy voavaha tamin'ny 2019 dia izany nahatonga anay nirotsaka tamin'ny 2023 ary natao anatin'izay forotsahan izay ary marina fa mpifaninana izay sy président Ravalomanana fa nivonjeko izy. Mahalala an'izany izy, mahalala an'izany daholo garde de corps. Zay ilay antsoina hoe politika. Ankehitriny ndao hibanjina no avitsika. Andao tsika hitady fanoherana tena mitondra soa ho an'ny vahoaka. Reny ny afera volamena tao anaty kofra tsy hita. Tsaroantsika tsara zany. Nisy enquête parlementaire ve? Mba niainga. Nisy enquête fotsiny zao ve? Tokony ataon'ny député mpanohitra mba niainga. Reny ny volamena tany Komoro teneniko anareo fa voatonona ny anaran'olona. Tsy misy enquête, tsisy endrim-panoherana hitatsika sy azontsika tsapaitanana. Mialatsiny fa anjarantsika no miteny hoe ohatrany raitskombakomba ve zany nefa zavatra tena azo tsapaitana. Stade Barea 70 millions de dollars nefa aveo tsy nahazo homologation akory. Mba anisany tsangana aveo solombava mba hoaka. Azadiny anarany solombava mba hoaka. Dia aiza le fanoherana, zany fanoherana zany fanoherana tena mitondra soa ho an'ny firenena. Ary izay faneho-kevitra izay ihany koa no mamarina ny videontsika androany. Azadiny misabôny sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.